Mitoetra ny fizarana ireo fanampiana ho an'ireo mpitondra taxi be sy taxi eto Antananarivo izay atao eny amin'ny lapan'ny tanàna. Tombanana ho maherin'ny ray alina ny isan'izy ireo ka hita ho manahirana ihany ny fandaminana. Andraso mbola tsy voahaja zany le ray metatra ato. Mbola tsy voahaja fa ny eto ambonin'ity parvity dia tsy tokony tsy ho ao anaty gasy. Raha ny fandaminana dia ireo nahazo SMS fampiantsoana ihany no tokony nandray ny fanampiana. Misy anefa ireo izay tonga vao maraina teny toerana na dia tsy voantso azy. Mazava ho azy fa tsy afaka nisitraka fanampiana izy ireo. Anisan'ireny Celestin. Fandaminana aloha zao ohatran'ny zay zao tonga maraina kanefa izy misy lista alevan'izy resaky ny station zany ao. Dia zay nefa ny lahatra io vao mamaky an'ilay lista hoe reto aby no mahazo dia reto reto zany mety tokany amin'ny 20 sasany dia mody tsy mahazo any dia raha pitsindray zany ohatran'izay. Misy SMS zany alevan'izy zareo alevany. Dia nefa zay mbola tsy nahazo SMS aloha fa milahatra eto aloha zany dia miandry sy farany. Raha ny fanazavana no meny Bertin Andriamiangolo tompona andraikitra amin'ny fikambanan'ny mpamily taxi eto Antananarivo dia ireo izay nahazo SMS ihany no tokony ho tonga mba hialana amin'ny fifanjivoana. Ny fandaminana zareo dia hoe atsoina amin'ny alalan'ny SMS satria misy numéro de téléphone tsirairay dodolo na nitakina tamin'ny rehetra tany anaty liste dia atsoina amin'ny alalan'ny SMS zany ny olona tsirairay avy ka zay mahazo SMS no prioritaire mahazo zany androany. Fa raha misy ambiny entany eo sy mbola misy fotoana malalaka noho ny fe-potoana zay tsy maintsy mijanona amin'ny 12 sasany zareo mpizary dia zay mahazo aloha zany tsy maintsy fotana zay nahazo SMS. Ny ambiny miandry SMS any an-trano ny tokony ho izy ary tsara ho ampahafantarina an'izay maheno an'izao zany fa mandeha ny tsa hoe tapitra androany ny fizarana, tsy tapitra androany ny fizarana fa zay ny soratra anarana rehetra rehefa tapitra zay vao tapitra ny andro fizarana ity zavatra ity. Nanazava ny ben'ny tanàna fa ny ferana ho 500 isan'andro ihany ny isan'ny olona natsoina mba homena fanampiana. Ifetrisa io no zakany tokotany bean'ny lapan'ny tanàna hono nambarany. Raha ny hita toerana nefa dia efa mihoatra lavitra ny 500 ireo tonga androany. Ny androany soferana taxi taxi be no voantso. Le hoe isan'andro tsy hoe miverina isan'andro fa satria zareo maro be ary tsy ho vitantsika ny zarany ny fanomezana an'izy rehetrarehetra eo nandritran'ilay andro dia nampanatsoina ary zareo natsoina tamin'ny alalan'ny telefona na ny SMS mba ahafahana mandamina amin'ny fizarana fa tsy mihoatra ny 500 zany ny zakan'ity parvity arakaraka ny fiandaminana izay hitanareo mba ahafahana manaja amin'ny fepetra tsy mifanakaiky ny olona. Ray alina mahery ny chauffeurana taxi be sy receveur mihoatra an'izay ary fa ezahanao sady manomana liste zay. Fa io aloha mbola voalohany zao zay mbola manomana ny lista araky ny fepetra ny apetraky ny président république ny mpanasa lamba ohatra sy ny sisa mbola manomana an'izay zay ary manomboka rakotsy angambany dia hitohy ihany ny fizarana.